about you. I'm not a figure. Imarina figli. Ayukidure. Ituru atani. Fisa mala tinure. Mandesine fare. Miarabanao Andriamato député tonga somatsara taratara kely tsika. Miarabana Andriamato Penja ary misaotra azy nanomiany zao sehatra zao afahana mizara fomba fijery ary afahana mizara ihany koa fahatsapana amin'ny praitan-drazana dia manantitra ny fiarabana ho atsika rehetra izay manjoy sy manaraka ny radio ASM amin'izao fotoana izao. Tonga dia ho atonga ny resadresaka fitsaram-bahoaka ny olona teo nahazo vahana izy io tao ao alohan'ny tena hidirantsika amin'ny resam-pifidianana sy ny fiainam-pirenena tafiditra anatin'ny fiainam-pirenena ihany moa ty resaka fitsaram-bahoaka ty dia matosolombavamboaka. Marina tokoa zany tao anatin'ny heritaona zay na maherikely dia nipoitra ty fitsaram-bahoaka ty ary saika tsy mijanona saika hipoira ny fitsaram-bahoaka io avokoa ny faritra rehetra eto Madagasikara dia mazava ho azy fa tsy maintsy voasitina ny eritreritra ny mpanao politika sy ny mpanara-baovao rehetra ary ny mpanaraka ny fiainam-pirenena hoe inona ny antony mahatonga an'izany. Maro ny zoro azo amaliana an'izany fanontaniana zany fa ny zavatra tiako isariana ny fijerintsika angamba aloha dia ny hoe ny fahefana dia an'ny vahoaka ary ny fitsarana ihany koa dia an'ny vahoaka. Zay no mahatonga ny fitsarana zany hoe nenivon'ny tribonaly rehefa mamoaka didy dia hoe au nom du peuple malagasy amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy. Zany hoe reo mpitsara reo no nampindraminy vahoaka malagasy fahefana mba hitsara. Ka raha ohatra ka hoe zay fahefana nampindraminy vahoaka malagasy ny mpitsara mba hitsarana zay ka atsapan'ilay vahoaka malagasy fa tsy mahitsy tsy mivoaka araky ny tokony ho izy ary tsy mamoaka ny rariny sy ny hitsiny ny didim-pitsarana na ny didy zay mivoaka amina raharaha samihafa dia manomboka manontany tena am'izay le vahoaka hoe mendrika mbola apetraka am'ireto olona reto ve zay fahefana hitsara zay. Zay dia tiako ny mametraka an'izay aty amboalohany satria be de be ny olona manenjika be fahatany fotsiny alle fitsaram-bahoaka nefa ny tena marina ny fahefana dia avy amin'ny vahoaka na hitondra na hitsara. Aminao zany mety zany le izy tsy mety le izy tsy mety le izy satria araky ny rafitra ifametrahana nge dia hoe efa misy vondron'olona na misy vondrona mpitondra omena zay fahefana zay anatanteraka le fahefana fa rehefa mahatsapa le vahoaka tompon'le fahefana hoe tsy mandeha araky ny tokony ho izy le fitsarana dia eo am'izay izy manomboka alay mpanao hoe andray an-tanana an'ilay fahefana ka ampiasa an'izay fahefana hitsara zay dia zay mahatonga an'le hoe fitsaram-bahoaka. Fa izy io hoe aminao tsy misy hoe resaka politika hoe inina tao ampikorotana ny tany sy ny firenena. Ampahany kely fotsiny ny lafin'ny politika ampahany kely fotsiny fa raha ohatra nge-tsika manaraka ny tantaram-pirenena nanomboka tamin'ny taona 1870 zay lazaina fa hoe namerena ny vazany fahaleovantena ny gasy ny totongana foana ne ary nandrorona foana ny fiainam-pirenena ka za mahita hoe vanim-potoana zao efa atsapan'le malagasy hoe tsy mandeha amin'ny lohan'ny tsony ny zavatra maro ary tsy mandeha amin'ny lohan'ny tsony ny rafitra sy ny fomba fitantanana eto amin'ny firenena manginy fotsiny mizana-tsindrinila manginy fotsiny no hoe ny mpitondra dia ohatra ny varina amina toerana ray na mipetraka amina toerana ray fa tsy mahafantatra akory ny zavatra misy eto amin'ny firenena. Maro de maro ny faritra eto amin'ity firenena ty tsy misy fitondrana tsy misy endrika fitondrana zany hoe raha atao amin'ny teny frantsay mba azaondry zareo manampaizana an'izy de hoe tsy misy indice na trasina administration zany mihitsy ny faritra maro eto amin'ny firenena na fampandrosony zany na fiandreketany zany na fitantanany zany na fijerena ifotony tsy
tsy misy za solombavam-bahoaka ary tena mandeha mijery ny toejavatra misy eto amin'ny firenena fa maro eto amin'ity firenena tya tena hoe tsisy fanjakana zany mihitsy tsisy mpitondra hatramin'ny ovinany mety eritreretanao n'ity fitsaram-bahoaka ity sy eritreretan'ny olona zany hoe tsisy mpitondra tsisy fanjakana mandra-pahatongava-tsain'ny mpanao politika indrindraindrindra fa mipitondra hoe misy zavatra tokony arenina faran'izay aingany ary misy zavatra tokony amboarina faran'izay maika zay ve marina sa hoe mandra-piverina anatin'ny fitondrana le izy ange tsotra zahay matoa manao politika de manana fomba fijerinay ary manana mipaikadinay kanefa amin'ny maha olo-pirenena sy ny mahatitandrazana ny tena de zaraina ihany koa le fomba fijery mba ahafahany eo amin'ny fitondrana mba ahafahany eo amin'ny toerana mampiatra an'izay sahady de n'izao mba tsy ho tara l'izy fa ho arenina farak' zay zay tokony ho azo arenina zay fanarenana zay ilana ny fifanomezan-tanana raha ny hita nefa maro aminareo mpanao politika ohatrany hoe manome rariny reny fanaovana fitsaram-bahoaka reny fa tsy manameloka azy izy ange le niteneniko anao teo hoe izy le niteneniko anao teo hoe misy zavatra mila renina maika be eto ny firenena be de be nge ny zavatra mahatsikaiky eto hoe le mpitondra zao am'izao fotoana zao de miantso miantso atsika mba hijoro miantso atsika mba hijoro amin'ny fahamarinana miantso atsika mba hijoro am'izao mba hanaraka ny lalàna mba enao lohany mihitsy enao tompona andraikitra voalohany mihitsy no nanitsakitsaka le lalàna sy tsy nanara-dalàna hatrany amboalohany ary za hatrany amin'ny taona 7 raha mahatadiditsika de fa niteny hoe miorina eo ambonina fitaka silainga le fitondrana de gaga ve anao raha ohatra ka mipotra daholo ty zatra rehetrarehetra ty androany zay anao vo hiteny fa hoe tokony anara-dalantsika tokony hijorotsika tokony anao ny marinatsika atomboy aminao zay fahamarinana zay lalam-pandroenana zao nanaovanao fianianana fa hoe hoaranao sy ajainao tahaka ny anaka andriamaso nefa zay mihitsy ny tsy najainao voalohany de asika am'izay anao rehefa aveo raha ohatra ka tsy manara-dalàna na manao ny ataony ny any ambany ravikazo rehetrarehetra any so de heverinao fa bado tsy mahafantatra nininona daholo ny rehetrarehetra ka hoe zay lazaiko taterao fa aza ny ataoko no atao ono andre matosolo-bavim-bahoaka aminareo mampara rehefa inona ny tokony hoe ho ajaina le lalam-panondrenana de rehefa inona ny hoe azo tikaina nanaja foany zay ny lalam-panondrenana atreto satria rehefa mipetraka io lalam-pandroenana io dia io no fantatry ny kandida rehetrarehetra ary nanaova ny kandida an'izay firotsako fidiny zay nanaova ny propagandy na ny faneho-kevitra samy hafa nandritra ny fandresen-dahatra ny vahoaka vita ny fividianana lany ny mpitondra nanao fianianana izy ny anina tamin'io lalam-pandroenana io de tokony ajaina daholo zany zay zatra rehetrarehetra nanaovanao fianianana ao fa maninona ny sasany no ajainao de maninona ny sasany dingananao de maninona ny sasany ekenao de maninona ny sasany tsy ekenao de rehefa miresaka ianao za moa de tena malahelo mihitsy misy lehibe nandrom-panjakana anankiray zay mahalalàna be rehefa miresaka izy de ao amin'ny antininy fa zao amin'ny lalam-pandroenana de zao mivolazana zay ao amin'ny antininy faraka ny fitopolo lalam-pandroenana de miteny an'izao zao ao amin'ny antininy fa zao fa rehefa misy andininy hafa zany tokony ajaina eto ny firenena tsy ajaina zahay nanara-dalàna rehefa miroro hevitra ny piray antoko taminay teo anivony anteny mera-pirenena nanao taratasy zahay nalefa tany amin'ny ACC ny teny hoe mba teneny reto olo reto hiverina araky ny lalàna araky ny voalaza amin'ny andininy faharoa amin'ny fitopolo lalam-pandroenana fa inona ny tenen'ny ACC malalaka reo izy afaka manao zay tiany atao malalaka izy amin'ny feritreretany sy zany hoe atrany amin'ny ACC zany tsy manao ao tompoko ny fositra zany alatsiny fa tena nampivaralilany zao repoblika faefatra zao de teo anivon'ny ACC zay tsy nijoro ary tsy nandray andraikitra hanka tena manao gana amin'ny sasaloha mpanao politika am'izao fotoana zao samy manao zay saim-pantany ary samy manao zay apety azy inona no mahatonga anao hoe nandika le lalam-pandroenana koa ny ACC satria ve tsy nanaika le déséance nataonareo sa raha ohatra ny ACC ka tena nijoro hoe zao tokoa ny voalaza ny lalam-pandroenana araky ny voalaza ny andininy faefatra amin'ny dimapolo de hoe zay manao koa zao mitanisan'le andininy manoatra ny filohany anteny meran-doholona fa ajaiko daholo izy rehetra ajainay daholo izy rehetra fa zay tsy mitsaingoka hoe ity ihany ny mety aminay fa ty tsy mety aminay
fa nindry zareo nge zay mety aminy tsy angohany fa zay tsy mety aminy de modiny fanina sy modiny tsita firenena ny ty fa tsy fianakaviana na tokatrano miala tsiny de zao ny zavatra mahazo atsika ary za tena mana fa raha zao firoso ny toedra raha ito ny firenena zao engany ho diso amin'ny famakafakana zay ataoko fa ho vaky ty Madagasikara ty raha tafaverina ao anaty fitondrana ianareo mapary hosoloanareo zany reo mpikamba no nivony ACC reo lalàna de tsy maintsy ajaina lalàna de tsy maintsy arahana everiko fa niza tsy manaraka lalàna de tombontsoa ho an'ny firenena no manolo an'izany na mametraka rafitra vaovao hanara-dalàna ho tombontsoam-pirenena ianao ve tsy nahita hoe nahazo fanakianana foana zany ny mpitondra teo anivon'ny ACC satria raha raisitsika ny raharaha 5 sy 4 arivo ny keniny avy eo nivo fitsarana momba lalam-panondrenana ny olona zay lazainy hoe avy nanonga mpanjakana nanao fianianana teo mikanja be ny Mahamasina ary no amasiny ny ACC zany rehefa tompona andraikitra de tompona andraikitra zay le izy alohatsika tsy miolakolaka mihitsy fa rehefa tompona andraikitra de tompona andraikitra manoloana ny raharaha pirenena am'izao fotoana zao ihany ny namanareo loolona inona ny hetsika ho toy ny hetsika ataonareo manoloana reny fanameloana azy reny vitan'ilay hoe fangatana fanafoanana ny didy ihany ve sa misy hetsika ho ataonareo mba hampisehoanareo ny herinareo ihany keo zao ihany keo ny tena tokony ho izy ho arahany eto amintsika tsy afenina fa rehefa mivory zahay piraidonakafo amin'ny Mapara mbola ho daholo ihany le ekipa rehetra mbola blindé aho de mizara ny hevitra fa ny anay politika ny titandrazana de zay de mametraka foana hoe raha zao toetra raha zao ka mbola hoe anaovana hetsika mafimafy tena mety ho sirity Madagasikara ty de tena hoe aleo mandefitra aleo miandry fa dia manaraka ny paikady araky ny voalaza ny code de procédure pénale no atao fa raha ohatra ka hoe anao hetsika samihafa tena tsy fantatra aloha na mahatakatra na tsy mahatsapa ny mpitondra fa tena zavatra kely inge sisa no mitazona ny filaminana eto Madagasikara tena zavatra kely tsisy zay tsy menimenina ritra tanteraka mihitsy ny aombon'olona any andrefanagny sy ny aombon'olo any atsimo agny ny sinoa rehetrarehetra miditra mangady volamena tsisy vaolana tsisy fanazavana fandrobana are-pirenena etseroa mba amiresaka programa sy fampandrosoana ny mpitondra de hoe secteur privé tsy miankina zay miombona am'le hoe tsy miankina fa tsy miankina malagasy fa tsy miankina vazaha na vahiny ary zay mampalahelo koa am'izao fotoana zao zay manampahaizana rehetrarehetra na de tanora manampahaizana ary de malahelo mihitsy ny tena isaky misokatra ny vava na maneho hevitra de hoe tsika tsy tokony atahotra mihitsy hitrandraka nge reo olona reo hitrandraka reo olona reo ampiasa ny volany reo olona reo azafady ny anay zany ny politika anay de tsotra zay de mivoy an'le hoe samy masina taniny aleolo malagasy ho patron eto amin'ny fireneny fa tsy hoe anao ZDS anao na zone économique spéciale de Mauriciana no atavizinao de mety hiteny ny sasany manao hoe kinona ary zany ny tokony atao ampahantrainao le gasy zay ny problème fa raha ohatra ka hoe omenao fahafahana io gasy io manakarena sy matanjaka vetivety fotsiny io de mety hiteny ray sasany théorie be foana ny enga de aloha am'izay ary tsika hiditra amina resaka pragmatika faran'izay mahitsy mihitsy fanjakana ao anatin'ny ray volana na 2 volana de afaka mametraka plateforme anakiray ngeza be amina tany malalaka terrassement fotsiny no atao de rehefa vita ny terrassement de atao goudron io na atao béton de rehefa vita zay de tenenina mpibizina rehetrarehetra eo analakely eo raitsika tany na fampandrosonatsika manomboka zao dia zao fepetra de ndana manangana botika ao anatin'io plateforme io clôturena le plateforme de réglementé ny fidiranao dia moronao daholy mpibizina rehetrarehetra gasy de reo mpibizina rehetrarehetra de alefa mifanjakana am'izay ny antso
ny malagasy rehetrarehetra zay manana volamena na mpitrandraka volamena na manana vato sy mpitrandraka vato na vato industrial na semi industriel na semi précieuse na vato précieuse de mivarotra ny entany ao anatin'io plateforme io apetraka ao an guichet unique ao ny douane ao ny police ao ny impôt ao ny commerce de ny vahiny rehetrarehetra miditra eto tsy mandeha my stilitila miditra any anaty ala sy anaty carrière any fa ao anatin'io plateforme anakiraingeza ao no mividy dia ny gasy koa am'izay fotoana zay zay mitrandraka tsy gidragidrainao sy orooronao sy ampitahoronao satria zany any amin'ny problème mety gasy foana no ororona fa mivahiny manao zay sitrapony zany raha am'izay indray mety mora ny vidianana ao anatin'le toerana mihidy fa mety hovidin'ny vahiny lafolafo ary ambadika de ny vahiny tsy mahazo mividy ivelany io toeran'io ny mpivarotra koa tsy mahazo mivarotra ivelany io izay ve ny mety sa alefa amin'ny banque centrale de eo mety daholo safidy io za ma tsy mahatonga na manome an'izay sosikevitra zay ity le fironana makany aminay hoe zone économique spéciale ty io zone économique spéciale io ny vahiny voky amin'io fa maninona raha zone économique spéciale gasy ny apetraka eo de ny gasy mipandrahara ao de petsena fotsiny sy piasa ny vahiny miditra ao fa rehefa patron io gasy io milliardaire io gasy io de hitarinao ndray le resaka manangana banque malagasy ianao raha mbola sy tafatsanganao ny banque malagasy no ny contrainte samihafa international de teneninao reo mpandraharaha reo hoe mamoaka avy ndray ny trésor hoe manao mivarotra bon de trésor liquide de teneninao ndray reo mpiasa tsotra reo nareo le mpitrandraka mahazo vola hoe afaka manao obligation d'épargne nareo fantatry ny économiste rehetrarehetra zany fa ny problème neto rehefa miresaka amina économiste anao na pahay ara-teo karainy eto Madagasikara hoe inona kay mahasarotra ny fiainana eto inona mahatonga nyty crise ty inona mahatonga fiakaran'ny PPN na T3 triple ary mahay an'le valiteny hoe io zany de crise araboly iraisam-pirenena sy fiakaran'ny vidiny solika zay ihany mba réponse mivoaka amin'ny manampahaizana ara-teo karainy eto na fitantanana eto mandra-pahoviana aza-pahantraina tsony le gasy fa alohatsika tena hoe tsy matanjaka ty fireneny ty raha tsy malagasy aloha velona voalohany eto fa rehefa velona za velom-penjy na ipenjy ary afaka mampiasa malagasy 20 za afaka mampiasa malagasy 10 tsy fantatro fa itsy de zay ny zavatra mampalahelo tsisy resaka raha tsy vahiny secteur privé PPP lion sofinay ty tandrazina tompoko inona ny fepetra atongavana am'izay hevitra ao zay fepetra de tsotra volonté politique fotsiny esory le fitiavatena ary sahy mijoro fa firenenao ty sahy mijoro fa anao ty firenena ty problème eto Madagasikara ny nampitondra matahotra eto amin'ny fireneny mangalatra sy mandropa de aterina any andafy mbola samy joro ve le gasy am'izao dia raha tsika nahita ny zavanitranga tany Soamamany reny ahoana ny gasy ny tsy hijoro avo zay nge le resaka teo hoe zay le fampidirana nataonao teo hoe fitsaram-bahoaka ahoana moa le gasy ny tsy hitsangana am'izay hita nge le fireneny manakarimbe zany teny aminao fa raha amin'ny faritra vatovavy fitovinany misy ena iny tam'le orana ny antona teo iny fa volamena amin'nakilao isan'andro ange ny production tany fa tsisy ninina entiny zany an'le faritra tsisy ninina entiny zany am'le vahoaka fa de fantatra hoe iny iksa fa midebaraka amin'ny hélicoptère manangona ny produit io de io nefa tsisy mipetraka eto Madagasikara io fa de any Dubai any a France any de maheno am'izay anao malagasy vitsivitsy manakarena mpanao politika iksa manana hôtel be any Maurice mpanao politika Y no manana rembe any Dubai mpanao politika Z hony manana orinasa be any Malaisie mpanao politika O no manana fananambe any Texas any États-Unis zany ny zavatra iainanao eto zany ny zavatra iainanao le prétendance amin'io tsy pozipozy tena hoe mitongo vohomana mihitsy miamitsipozipozy tena ampy zay aminao andriampatsosolo mavomboaka mpitondra tahaky ny ahoana re no afaka tena hoe tsy ankindoha amin'ny vahiny voalohany aloha de mpitondra afaka inona ny atao hoe mpitondra afaka voalohany aloha izy tsy taranaka badesima aloha de itsina ny resaka sady tsy taranaka badesima izy no tsy mpikambana ao anatina fikambanana miafina na franc-maçon io na tsy mpikambana ihany koa ao anatina club de service satria reny olona rehetrarehetra reny
serviteur na vaza daholy izy mety tsy ho tonga saina na tsy fantatro zay mety ho tombontsoa kely azony any hoe mety mahazo bourse extérieur ny zanany na mety misy avantage kely ananany fa le firenena ny trotrongy fa tsy maintsy olona afaka zanaky ty firenena ty tsy blokom-bazaha tsy mpikambana ao anatin'ireny fikambanana miafina fanetry be ny tany sy ampiasainy ny vahiny fotsiny reny fa tsy maintsy olona mahaleo loha afaka mitraka sy misaina mandrakariva ny asosiatsara ny tanyrazana fa reny olona reny eny olona condamné daholy olona tsy mahavita ninina satria olona signé contrat quelque part olona engagé quelque part eno ataonao reto ny obligation ataonao de amianay fitondrana anao na amianay poste ohatran'izao zany ny problème eto Madagasikara efa hitanao ve olona io sa voakarohana fantatro daholy ny olona ary fantapantatra daholy ny zavatra misy satria alohan'ny nanaovako politika be deabe ny zatra ny anarako ary nangoniko daholy aloha zay tokony ho fantatra zay avy miresaka ohatr'izao amin'ny fifidianana io ve mety hipotra le olona sa ahoana ny fijery engany fa ny zavatra misy ingeto Madagasikara noho zay le rafitra apetraky ny mpanjanatany zay enao zay raha mahatadidinareo zay ny tena nampasika ana tamin'io loi de communication io loi sur la communication nasika tamin'io satria inona ny antony TV Serenema ihany manana fahafahana andrakotra ny firenena ray manontolo mimetra zany ary manana an'izay droit de couverture ny territoire zay fa ny privé rehetrarehetra tsy misy mahazo an'izay de mbola mipetraka foana zany le politika ny Galini tamin'ny 1897 iny hoe reto citoyen de reto indigène misy olona mena vaovao misy olona tsy mena vaovao dikany le media mpanjakana zany eo ampelatana ny mpitondra zay blokom-bazaha de le ty tanindrazana zany tsy afaka nicouvrir ny territoire mihitsy rehefa tsy afaka micouvrir ny territoire tsy maintsy manana moyen ngeza be na avion privé na hélicoptère anaovany propagande eto ny firenena rehefa natao ny évaluation sy natao ny calcul 400 milliards FMG vo afaka anenjehana ny ty Madagasikara manontolo ty ao anatina période na campagne de izy amy tena ty tanindrazana sy zanaky ty fireneny ty raha ataotsika hoe fonctionnaire izy ohatra mikarama 2 millions d'ariary par mois ny anana 400 milliards hitetezana ny ty fireneny ty fa tsy maintsy blokom-bazaha ihany hoe ity financement anaovanao propagande de rehefa lany ianao reto tsy azonao atao reto tsy maintsy ajainao zay ny problème eto aloha vakina batsilana mihitsy fa reraka le gasy ono indray matosolo mbavamboaka Brunel manina moa raha tsy mitady lavitra tsony enao nga tsy afaka manao an'le de enao no mirotsaka mihitsy ka aiza ny atako le 400 milliards za tsy manana 400 milliards solombavamboaka ny tenako de io vola raisiko isam-bolana fa tsy manana fidiram-bola afaka ohatran'izay zany hoe problème tsy tafavoaka mihitsy zany raha vao tsy misy an'izay 400 milliards zay ariary io sa FMG io zay zany ny farany ambany ahafahanao micouvrir ahafahanao misihoneny ty Madagasikara ty ao anatin'le période de campagne zay ny problème eto Madagasikara itsika amy raha lahy zao eto miresaka de mba maheno ny prétendrazana amitsika amin'ny alalany ty fa firy isan-jato mivoaka malagasy ny afaka miaino antsika itsofoka any amy TVM tsy mahazo itsofoka any amin'ny RNM tsy mahazo zany nefa manana droit de mettre manana zay couverture nationale zay manana fahafahana zany andrakotra ny firenena ray manontolo Yenere tsy manino fa tonga dia horaisitsika ny antso Atarby Andray Matosolo Mbavamboaka raha ohatra efa vonona ny antso satria maromaro ireo efa te hiditra mivantana dia horaisitsika amin'ny 020 22 653 69 miarava tompoko ien tompoko ya somary ampiakarina bombony kely namana iaro otra mafinaritra fa amin'ny lafindray mba valia tsara le fanontaniana rehefa tapitra le appel ianao hoe manaiky fanaronana tonga fireneny ty ohatran'izao faharoa manarakarak'izay eo ianao miteny fa ohatraohatran'izao lasa potika le fireneny tadio nefa iandro rajoelona ny anisan'ny soavalan'ny frantsay na tonga ny firenena ohatran'izao ary fahatelo farany raha ohatra ianao mbola te hilasaka amin'le fananana conviction aza ao anatiny mapary io ianao tena torohevitra ny anazy zany ary raha ohatra hoe tena marina izy avoay daholo raha reny olona mpanorana rempirenena rehetrarehetra iny sy fantatra mihitsy anie izy fa nefa ny farany manahoana amin'ny madepute anao na de tsy any amin'le toerana misy anao ary ty
Inona moa be fandrina nahoana ny fahitanao an'ireny polisy ireny ianao mankoatra ny mpitandro ny filaminana ihany tratra ny fitsaram-bahoaka manahoana ny hevinao amin'izay saotra tompoko misaotranao tompoka tonga de valiana député manaiky ve aozy ianao voalohany aloha de nanomboka tamin'ny taona 2013 zaly latsaka député vao nanao politika fa talohan'izay ianao ihany no niteny teo fa mpiasa-panjakana tsotra ny tenako zany hoe tsy tao amina sehatra politika donc talohany 2013 zany a tsy mbola nandray anjara tamin'ny sehatra politika teto ny firenena fa 2013 any nanomboka nandray anjara tamin'ny sehatra politika de miteny ianao hoe maninona ianao miaraka amin'ny président Rajoelina fa raha zany conviction anao zany tsy tokony miaraka amin'ny président Rajoelina ianao mahatonga de tsotra misy zavatra jereko ary misy zavatra rahako maso eto ny firenena nanomboka tany amin'ny voanialitsika ny deuxième république de nisy message voaraina mpanao politika teto ny firenena sasany nahazo an'le message hoe eto miakatra ty firenena ty sasany teny hoe fanantenana vaovao sasany teny hoe tsy lahatra akory ny fahantrana sasany teny hoe mino fotsiny ihany sasany teny hoe ny fitiavana lehibe indrindra ao anatin'izay fahatsapana zay no ahitako hoe président Rajoelina de olona azo ampina ary azo erahana miasa fa ny tena miara-miasa aminy zany a tsy mikoso maso mihitsy fa tsy mainty ary tsy mijery arina tava fa milaza ny fahatsapana sy ny ao am-po satria zany olona mikapte message divine zany ny fitiavana lehibe indrindra ny fitiavana mantsy mety ho lava fotoana raha zavaiko eto fa tafiditra ao anatiny antsona hoe 4e dimension zany hoe tsy voafehin'le lalàna fehiny tany fa olona afaka manao zavatra mihoatra ataoko tsotsotra fotsiny le fanazavany ohatra zany zao hoe misy mpifankaty dia ny anankiray a mipetraka ety Andohalo ny anankiray mipetraka eny Ambodivona fa le tovolahy tia le ankizy vavy eny Ambodivona mahavita mandeha tongotra miala ao an-trano ny 10 alina amonjy le olon-tiany any Ambodivona dia mandeha amin'iny lalana iny izy fa tsy tahotra tsy hianatra tsy matahotra mpanendaka tsy matahotra ninina satria le fitiavana manosika azy zany hoe le 3 dimensions le lalàna mifehy le tontolo hita maso a tsy mahafehy azy noho izay fandianany ao anatina fitiavana zay azotsika resana lavabe zany fa azahozahotsika sahady angamba zany a zay no mahatonga anao hoe matoa ty olona ty mahazo an'izany message zany a olona azo eraha miasa ty a olona azo ampiana olona azo erahana miantsoroka miarabanao tompoko ien tompoko ien tompoko fanontaniana petraka anao ndre matao député fanamafisana aloha marina zato sanjato le zavatra azavainao ary miombika hevitra mampanteraka ny tenako fa mino venao malaiky venao andre matao député fa io vokatry n'le hoe fifidianana ihany ny vahaolana fanontaniana faharoa inareo milaza fa hoe manaja lalàna nareo ataoko angambany fa nisy ihany ny lalàna anisan'ny lalàna ihany koa ny resaka hoe fanapahan-kevitra amin'ny congrès amina kandida hafa nareo tao amin'ny congrès nareo tamin'ny fanapahan-kevitry ny antoko mampara nefa telo andro alohan'ny fidiny candidature tapitapika candidat io candidat nareo io izy mitondra io ka ahoana ny hevitra nareo fa naran-dalàna ve zany aminareo sotra misaotranao ary misaotra tompoka misaotra betsaka anao am'ilay fanontaniana mamerina ihany ahako a mba azahotsika tsara n'le izy hoe nilatsaka député tompoko ny tenako vao niditra tao amin'ny sehatra politika fa natany amin'ilay fivoriana fanomanana fifidianana filoham-pirenena fifidianana candidat tsy mbola teo mihitsy ny tenako ary tsy mbola tao anatiny zany atevitra zany zay ngamba tena mba tiako mametraka sy manamafy an'izay eny ary antso manaraka miaraba tompoko ien tompoko miarabanao e ien tompoko manana argument entina miatrika le tonga am'izao fa ny agna mba mekotsotra ianao moa fa nanazava ngana mety mifanjay any izy taoriana ianao vao niatraka tamin'ny député fa tany
hainao mihitsy fa tena miady amin'ny zavatra sy tokony hizivana ny be ny tanàna n'Antananarivo ny hizivany sy ny troary voatabio nefa niady be serany ny fitondra hainao zao hoe tena mahita hoe tena globala tena ny fitondrana ray amanontolo ary tena miankina tena mietaikany amin'ny fiainam-bahoaka mivatana mihitsy ary tonga tany ambolona izy ary mahasamy teny fa misy tena ao anatin'ny mapara namanareo ao tena misy tena tsizy mihitsy resiko ohatra fotsiny zao tamin'ny fifidanina le article 54 tena ny mapara ny tena nanindrinindro ny article 54 io ary nino fa tsy tao anatin'inga aby ianao fa ianao ve dia tena resy lahatra fa tena andriamatoa azy resao fa naroso mapara tao dia andriamatoa era-dolary mampianina efa nanao ane le article 54 efa nanoso mapara za zao tena mahita mihitsy hoe raha ianao no atao premier ministre natoloso mapara tena nino fa mety nanaiky any andriamatoa era-dolary mampianina satria ianao manana fosikely fa tena mety kosa andriamatoa monsieur le député raha ohatra ka ngahaiazy resao fa ny olona tao anaty mapara ihany ny olona tao anatin'ny radioany ihany no nanarata io zany zavatra tena SDP zany io tamin'ny tena teteza mihitsy na narianykely sika fotoana fitonana teteza mihitsy ray manontolo anaty kosa andriamatoa era-dolary mampianina ve dia andeha ikoza dia heto dia tena négative ave zay fa raha ianao aloha manaiky tena manana hevitra ianao tokony mba resenao lahatra ny sisiny ao aminaty mapara namanareo dia ndray miady hevitra amin'ny zavatra tokony hevitra raha izina hoe misaotranao ary misaotranao saotra betsaka toko amin'ilay fanamariana ny azy zany a lay politika ny amiko a averimberiko foana fitaovana ny any politika ny antoko misy a dia sehatra fa ny anazy zany a ny fanaovako politika dia tsy manenjika olona ako ary tsy manenjika tsangan'olona be fahatany ohatrana za zao a ao anatin'ny mapara de manohatra na mitsikera an'io fitondrany ny filohan'ny repoblika era-jonary mampianina io am raha anatiny zay fa raha ohatra ka hoe ny filoha era-jonary mampianina ka hoe tratra ny atsojay ataon'ny firenena matanjaka tratra ny atsojay ataon'ny mafia za zo mihitsy no loha laharana hitsangana eo anilany a hiara-iady aminy ho any Madagasikara ary zay a no problemako amin'io jirama io ohatra io jirama io angeny tena marina mafia no mihinana n'io jirama io zay no mahatonga atsika tena maty skofony ty délestage ty amin'ny tantara kely fosiny ako eo 3 sekondra ny teny a ny tany Atsimiroro hoe zahay de hiara-iasa amin'ny jirama de amenareo an'ity solika mavesatra ty de fa nisy fatrangeza be mihitsy a natolotry ny Atsimiroro de laza ny filakevim-pitatana ny jirama fa hoe tsy mety am'le masinato ary manimba an'le masinato dia satria tadiditsika tsara ny filora Valomanina fa napiditra masinina ngeza be teto amin'ny firenena tamin'ny fotoan'andro de nanoratra am'izay ny Atsimiroro nijereny zany aizaka le masinina de hoe io le masinina de nalainy ny marika an'le masinina de nanoratra izy tany am'le orinasa nanamboatra an'le masinina hoe ity tompoko de misy vokatra ny vokarinay ka araky ny filazan'ny olona ry a Madagasikara de hoe tsy azo ampiasaina amin'ity masinina ty ho ty vokatra anay ty fa manimba an'ity ka nareo mihitsy ny nanamboatra sy namorona ny groupe io a de mba jereo hoe de nijery norinasa nanamboatra ny groupe io de niteny hoe mety tsara compatible ozy ny fitenin-jareo mahay azy mety tsara ry azo ampiasaina nefa le filakevim-pitatana mbola miteny foana fa hoe tsy mifanaraka io manimba io ohatran'izao satria inona misy commission ao ka raha miteny ny chef de gouvernement androany fa gouvernement de combat no entiny de micombatiava am'izany edio zany mafia zany fantatra nery lekileky menakavy ny eo ambadika io hoe fa nareo mahazo commission de zay mahatonga nareo mantady an'ity hoe blabla rehetrarehetra ty tsy mety zao tsy mety zao tsy mety zao ka raha gouvernement de combat marina mitsangana hiady amin'io mafia magnamezana ny fiainan'ny gasy io miaraba tompoko eny tompoko allo efa afaka miteny a eny tompoko miaraba tompoko raha misy olona mambo rano mapara ny hevitao aloha teto zany tena mitsy ny soratana rehefa misy hoe titandrasatra fa indrokely izy mifandrasa lay zava-misy eto amintsika zany
vatana eto mihitsy ary tsy eny mihitsy ireo fitondrano reo raha mbola zao ary marina mihitsy ny teninao momba an'le resaka groupe de momba ny resaka groupe le tamin'ny andro valomanandraigny de mety tamin'le araky le niteneninao teo tena marina mihitsy fa ny problème manteny amin'ny teto Madagasikara zany de fitsotany vitsy ny olona manan-kevitra misamby korotanao zany karaha tamin'ny fanendrena prime ministre hoe amin'ny article 54 marina mihitsy tenle anona hoe raha ianao no tendreny mapara tamin'le an'iny fa tsy andrematoy ajaresamba zay fantatra tsara fa badesy de mety ho afafaka kosa fomba fiveriny président république tamin'ireo fotoana ka noho izany mamle tenana be le zavatra teneninao rehetra sy sosikevitra omenao fa tsy haiko hoe namieny ve re fitondrano reo amin'izany hevitra zany sa tsy meny fa tena hevitra tsara zany amin'izany ka raha olo-kafa matsy no miteneny reny mazana eto amintsika eto amin'ny fitondra eto amintsika matetika tsy hen'ny hevitolona tsara mihitsy fa ny azy ihany manao fitolo be zany zay zavatra hitako misaotra tompoka misaotra anao ary misaotra tompoka ia misaotra betsaka anao am'le fanamariana zao aloha raha zao fitondrana eto Madagasikara zao na zay rezima rehetrarehetra mifandimby teto sarosarotra ho am' zareo ny apiditra karazana olona ohatranay ao anatin'ny gouvernemanta ary zay tsy mba mahataitra ana amin'io resaka hoe remanima zao hoe atsy za tsy mba taitra amin'io satria mahafantatra loatra ny zavatra misy eto amin'ny firenena fampatsiahivana kelikely fotsiny ny raiko niteraka anange ka lieutenant monja jaune tao amin'ny monument ka miviombio ary ny dadabeko dia filohan'ny MDRM tamin'ny faritra vatovavy fitovinany ny gadra niaraka tamin'ny raseta ravoangy rabe mananjara cellule anankiray mihitsy ry zareo tao ampahibe ary ny arrière grand-père koa no fondateur ny Sady Avahy ny Prince André Panoa André Manapaka sy Tsirahonga zany dia ray mandreny be tany amin'ny faritra vatovavy tany arrière grand-père reo ary prala reo olo reo zany no fondateur ny Sady Avahy zany ny arrière grand-père ko MDRM ny dadabeko monument ka miviombio ny raiko ahoana moa ny atafiditra ana ao anatina fitondrana zay baikony ny vazaha ty za tsy gaga am'izany amin'ny andro idirako anaty fitondrana de na hoe mahatafiditra anao ao anaty fitondrana de afaka misenitsika malagasy hoe anomboka ho afaka tsika miaraba tompoko eny tompoko miaraba anao hoe eny tompoko fanamariana ekiny député tanao arina reo miatsoanao reo ary ngendreo alahelo tany 2009 de tsy reo voambesaka mapara ny tonga izay fa ny sofokevitry mapara tompoko ary ny hevitry mapara de ray daholo reo ary zay malaza nahita ndreky voa mapara zay malaza taro député io mitovy hevitra amin'ny daholo ao mapara akoatran'le natakataka reo fa tsy marina reo ihany na disina ihany marina fa zany ianao mety zavatra kely sandratsaka fa manam-peponao fa reo vao maenitresaka mapara mihitsy reo de reo niteniteny dolona tao aiza mba etire tsara fa tsy lohatateza mitany e tsy nakavolan'izy tsy sambotry na vita asa fity eto Madagasikara mbola azendrareo fa tsy mety ihany de etire tsara fa nanala foty eo aloha nge tsy andro razovenyle miala tiny fa vahoaka mandrerina Madagasikara nefa any dolona gonadolona fieta kanefa mbola mavita miteny ihany ny froazely fitiavana an'lehibe indrindra mahita azy miteny ka ianao zao tsy miteny misy donina fanajana an'le lalàna misy solazena manokatra eto ndray ka mahatriko fantarin'le olona le téléphone teo zany hoe niofanikoana tamin'ny 2009 tompoko de malagasy ray manontolo lalanganazy nitetezamita tompoko za miteny amin'izao anaty nitetezamita fa tsy mapara rery ny tao fa nitovisa mapara ny tamin'ny zafya nikatiraka somaromaro zao tao atahantite maro zay aneta valomanana ny tena betaka tao atrany amin'ny CST atrany amin'ny gouvernement atram'izao mbola mamilitsy le olona valomanana fa tsy manao ohatrany mapara foty ka amiko zany lizy aza mitsara velatsina telefônina teo fa marina zany mapara mihitsy ny zakanareo ary mapara tsy tianareo fa tsy misy olaza avakavahana eo fa zany loha amin'ny député zany dolo loha mapara ray manontolo me zay niatsoninao zao azy zay de miteny fita hoe
ze marina raha zay de ka ity fanjakany ty raha mbola izay fa anao ty raha efa maro fasy sy faneny tsisy raha farapialavitra ampiririny ty akambany e apri ny olona mazoto ohatrany zao fa da mety aravela tsy miaraka aminy vita fa le rangava any tsindrano iny fa da betaka reto misaotra anao dadato Rakotobe. misaotra ny dadato Rakotobe. Za zany mahita hoe zao toetra raha mahazo ny firenena zao a tokony hijerentsika lavidavitra kokoa ary mila mitandrina be mihitsika hoa tena mila mitandrina tsika eo amin'ny hetsika sy fandraisana andraikitra zay atao. Marina hoe le mpitondra efa hita hoe tena tsy afaka tsony mihitsy le mpitondra kanefa tsika koa mila mitandrina tsy ho latsaka ao anatin'ny fandriky ny mpamabo sy ny mpanjanaka fa raha vao misy zavatra mikolosy inge ho am'izao a ho vaky ty firenena ty ka raha vao vaky nefa ty firenena ty a iza ny azo tombony am'izay. Miaraba tompoko. Ien tompoko. Mirabanareo amin'ny asa. Miaraba tompoko. Miraba vahiny. Tsy nareny fandarana hatramin'ny voalohany a fa mba tiako tenenina fotsiny hoe marina ny teny député teo hoe tokony alefa lavidavitra kokoa le fisainana ary tsika malagasy rehetra angambany a tokony andiny tena fa maninona moa mbola ohatr'izao tsika efa 10 taona teo aorianany nazahoana fahaleovan-tena. Député zao mahafantatra tsara ny tantara Madagasikara fa tsotra ny teniko raha ohatra tsika ka mbola mijanona ohatr'izao fa tsy mety sy tsy anaiky hiverina ary tena miverina amin'le tena izy de raitsy toa avy indrindra mahafantatra tsara ny tiako lazaina ny député. Tsika malagasy fanontaniana petrako maninona no mifora misy fandraisany ao anatin'ny baiboly ve io misy fanekena amin'ny raitsy toa avy indrindra ve isika fa rehefa tsy miverina isika ninonino natao eto efa miteny izy fa tsy mahefa ninino tsika raha misaraka aminy le tena izy io a mbola averiko ihany raha soa e. Misaotra anao tompoko. Marina le voambara zatra rehetrarehetra miseho eto hoe navadika daholo ny fomba fisainana sy ny fomba fijeriny gasy ary navadika ihany koa ny kolotsaina ary zay famadihana ny kolotsaina zay a mbola atosika ry zareo mafy be io ka raha ohatra ka tsy mifotsika de vao maintsika ho very tanteraka. Io zao nisy osikevitra zao naroso ny vazaha naroso ny mpanjanatany tamin'ny première république nomeny ny filoha Philibert Tsiranana hoe acta no verba. Zany a fomba fisainana tandrefana zany hoe asa fa tsy kabary neny gasy a kabary aloha de le kabary arahanasa kabary arahanasa zay neny gasy dikan'izay de hoe alohan'ny asako de miresaka aminao a ho fantatrao ny zavatra ataoko de manampy ianao raha resy lahatra na mitsikery ianao raha tsy resy lahatra fa io resaka hoe zay miasa mangina diplomasie ny miasa mangina ohatra tsy hitoetsaina gasy zany ary tsy kolotsaina gasy fa neny gasy de hoe ny teny no mitoetra fa ny soratra io hoan'ny vazaha fa le problème mahavadika hoe ny soratra no mitoetra fa ny teny mandeha aiza moa ny rehetrarehetra ny tsy andaingalainga daholo nga fianianana ataony androany zao ry forany rapitso sy ny ataony androany firany rapitso satria tsy kolotsaina gasy zany neny gasy rehefa miteny izy de zay teny zay a masina ny teny no mitoetra ary ny teny tanterahana fa tsy manao fahatany de zao de atosiko ny olona makany amin'ny kolotsaina na taratasy soratra de vao misy adihevitra kely de aiza ny proof aiza ny taratasy aiza ny taratasy aiza ny taratasy tsy ana gasy zany fa ny gasy tena gasy de hoe rehefa miteny izy hoe zao izy zay. Miaraba anao ary miaraba tompoko. Ien tompoko. Misy fanontaniana nataon'le olona tany aloha tany le resaka fitaram-bahoaka tsy ny andriamatoa député le tany faritra Befandry zany hoe ny mahatonga an'ireny le fitaram-bahoaka amin'izao fotoan'izao ary marina mihitsy tena hoe kely sisany tsaratsara tsy Madagasikara tsika zao no satria le tena le tena tompona andraikitra tsy mandray andraikitra mihitsy fa ny azahoana an'ilay vola fotsiny mahamaika de lasa ohatran'ny lasa mandaka be zany le risorisy ataontsika le tsy fanajana an'le marina de zay mahatonga ny fitaram-bahoaka ka mangataka amin'io mba valinao le anatina mpitandro filaminana ianao mpitandro filaminana na hitandrezavaty tamin'ny Befandriana reny misaotra anao ary hoenao mpitandro filaminana tany Befandriana Avaratra mpitandro filaminana maty fiteniko foikely fotsiny le raharaha
ny problema tany be fandrinanao reo de izao be fandrinanao reo tsy manana tribunaly rehefa tsy manana tribunaly a ny district anankiray a de ny chef district no mijouer rôle ny antsona hoe officier du ministère public zany hoe misolo ny toerany tonipampanololalana izy na ny procureur rehefa nitranga io raha io a dia nandalo tany misy gendarme am'le toerana de rehefa nandalo tany amy gendarme le raha de tsy afapo ny pitory de niakatra tany amy chef district de avy eo chef district no namne baiko le police hoe andanynareo mandeha am'ty toerana ty a de sambory reto olo reto eo sady a zany de mamoaka tsokevitra hoe misy zavatra manahirana ihany za mo raha tsy toerana iteny hoe diso na hoe nanao abus le chef district fa amiko kosa mahalehibe ny district anao zany ka hoe raha andokotra aferana dokotra de tsy vitanao ve mandravina zany eo amin'ny toerana misy anao sy amin'ny sehatra misy anao fa de aniranao polisy any amin'ny 4 kilometra miala am'le chef lieu an'le be fandrinanao ro raha izay faharoa manarakaraka an'izay a fantatrao tsara le zone hoe inona problème ao anatin'le zone am'izao fotoan'izao satria misy personnalité politique persécuté ao anatin'le zone de faharoa manarakaraka an'izany a rehefa nandeha tany reo polisy reo missionnaire olona intenu réglementaire mitondra basy fampiasana mpitandro filaminana nefa de sahan'le olona tany zao namono azy akitsirano zany rehetrarehetra zany a mahabe fanontaniana ary ny zavatra misy ane tafiditra ao anatina toerana entre l'enclume le marteau le mpitondra ny polisy satria rehefa maty reo polisy rola reo dia mbola nametraka mipaikady sy nanao ny fivoriana samihafa lehibe taty fa le olona fehezina nefa saika nitrotre zany tsy fantatry ny vahoaka efa saika nitrotra le olona fehezina rehetrarehetra mandeha amin'ny Facebook mandeha ny contact samihafa amin'ny samy promotion hoe matony le ty ihanina vonon'olona tary de ahoana zany de ahoana ozy ny deba de ahoana ozy ny lehibe de ahoana ozy ny zao mafy be zany ny pression avy ato anatiny a efa sainga tonga tamina fikomina de nandeha am'izay reo mpitandro filaminanareo tany abe fandrinanao roa dia io am'izay le zavatra miseho a misavorovory ny polisy milaza araky raha ohatra ka finitiniko zany ny polisy de hoe avy nandalo raha maka de midorana ny tanàna le mpaneho hevitra anyray nefa sy ny solombavam-bahoaka de miteny fa hoe raha maka nandalo de mainy tanàna fa zangamba am'izao fotoana zao de mipetraka am'le hoe fahendrena hoe aleo aloha andeha le famitorana satria efa misy mpikambanao gouvernement maromaro nidinany de aleo ngamba tsika miandry an'izay mba tsy tenenako alohan'ny tompona andraikitra zay miantsoroka le raha miaraba tompoko ien tompoko mitenena mafimafy azafady a mbola ihany fa mety tsy manam-pahatsina zay ane satapavoandy olona ataony tokony anakireny tokon'oloko mahasaripiaro le zavatsika le olona ary izy mihitsy anisan'le tiana raha ny olona no parti io satria filaza nisanansanandro amy radio de zay le fototrevitra ijeroany zay mihitsy ny tsy misy za eto tena mahita ny fototrevitra ijeroany zay betiteo tena marina zany a ety de manana tena mapary fa manana tena mifanakaiky amle zavatra hitahitan'le vahoaka tsy misy fatsarambela tsy misy tompoko zany e miara fa misy zavatra tsy mety na tena andema tomary karavany manana napanoana azy sako nanatina teto amy radio sako zany fa za mbola tsy nahitan'le rangahy iny nanatina flohany na de izy raha fa tsy zavatra tsy mety natao mifloa tamin'ny azansetezany ka zay le izy mba hovaina le fanaovana politika fa tsy raha fa tsy malala vova sahoana na biby lava ary mety sahoana foana na doko sary andremamoza rarandokotra de mbola rarasahoana ihany bakereo mahitsy tsika navahana an'iny zany anavahana an'iny zany miantsoantso fanampiana anao nefa aza aby narovany andarangaranganao aza mba manao an'izany refa mba meteza mba meteza mba makasy makay angamba misasanao fa zay no mahatonga ny tiana rahan'olona levitra ni satria isaky ny misy
misaotra anao re misaotra anao misaotra betsaka anao am'le fanamariana za zany mamerimberina foana hoe ninonina tsy fitovikevitra misy amitsika piraitanindrazana itsika foana ny notrahatra farany eto hoe mandroso ny firenentsika de tafavoakytsika samy mahita tombony amin'ny fandrosoana tsy mandroso ny firenentsika na babytsika de samy taraiky eto daholo tsika rehetrarehetra io zay no mahatonga anao hoe le politika amiko a fitaovana entina miasa entina miady hevitra entina maneho hevitra fa rehefa firenena kosa no banjinina firenena no resahana za mahita hoe aleo adio tsara mihitsy ny fisainana sy ny fieritreretana entina mampiady an'izay hevitra zay a entina mifampizarana zay fahatakarana mba hahafahatsika miaro an'ity firenentsika ty fa tena gropaka mihitsy nge ty firenentsika ty tena hoe gropaka nareo hoe mahalala fa ny vavahaditsika ne ka tena hoe gropaka mihitsy am'izao fotoana zao e ny sûreté namena vahiny sûreté aéroportuaire ny resahako eto ny fitantanana namena vahiny ny scanera soty ny esorina tao mpitandro filaminana fa de privé aiza raha mise ny isen'zany hoe scanera soty zany hoe reo le fandalovana entana mivoaka ny velany a tsy miankina vahiny no mitantana azy fa anao forsa gasy ny esorina tao de milalalala nefa ny sasany rehefa hoe tsika de tokony ho sary-piaro amin'ny arem-pirenentsika tsika de tokony tena mialatsiny okada tsy zany ny fiarovana tany tsy zany ny fiarovana arem-pirenena fiarovana arem-pirenena zany de hoe contrôler mipetraka tsara ny statistika de vérifie daholo inona iny mivoaka iny inona zao ny atsika eto Madagasikara ny miditra terena coincena mihitsy ny mivoaka gropaka nefa ny firenena rehetrarehetra ny miditra gaboraraka fa nivoaka ny idiny de le mpangalatra rehetrarehetra avy any ivelany any a miditra any am'le firenena te hafany mihitsy de tonga sonareo ry zalahy fa rehefa mokarena avy ao aminy eny ao a idiny am'izay ny tsika mifanohatra am'izay ny arentsika avoaka gropaka mihitsy sambo no mitona fa rehefa apiditra anao a idina hatramina appareil photo numérique anankiray mba omeny ny avanao anao avy any an-dafy mbola taxena iny voatafiditra eto Madagasikara zany ny fiainatsika eto aiza le firenena ny tsy antra aiza le piraitan-drazana ny tsy ho babo tsy zany ny fampandrosoana ny firenena fa itsika rehetra mila esorina ao anatina fahababona ka ny fananatsika tsirairay na tsy ataoko eny tsirairay fa maronisa amitsika arena miopampana zay ny ampatanjaka atsika zavatra misy eto amin'ny firenena daholo nge vo manam-bola fosiny ianao 10 millions d'ariary de efa tonga robiankosiry firongony hoe avy aizy io sinisisa za mialatsiny ary ohatra ke resaka am'ty zavatra ty mpianatra tao amin'ny CEDS ako ary nivoaka tamin'ny tarika andremira fahasivy fa zahay 9e promotion io a nanao voyage d'étude tany a Thaïlande rehefa nanao voyage d'étude tany a Thaïlande zay a dia niaraka ny antsehatra tamin'ny chambre de commerce thaïlandais de misy mpandrara be de be mihitsy a niona taminay tao de mifampikatro-dota aminay tao de fampiresaka taminay tao de mirehare mihitsy le Thaïlandais manoro film hoe reto a vatsoa safira mividiko avy any Madagasikara avy any Didy dia zao izy mividianako an'io rehefa évaluena le vola 17 millions FMG mividianany an'le vato tany Didy fitambaran'izy rehetrarehetra nefa rehefa tonga tany Thaïlande le izy namidiny valeurna 300 milliards FMG imaginez hoe 17 millions vidianany anazy eto a 300 milliards ny andafosiny anazy ihany zay promotion rehetrarehetra samy nanatrika an'izany toute couleur mizeritra mihitsy izy this is a blue this is a green this is a pink this is eo aminatrehanao izy mizeritra hoe reto mividiko avy any aminareo a 17 millions nefa lafiko 300 milliards inona mahatonga an'izany fanjakana ity firenena manan-karena ty tsy mametraka rafitra anao iaina an'le piraitan-drazana aminao sy ampipoka an'le toekarely le piraitan-drazana aminao fa vo misy anina kely de faninjehana vo misy anina kely de faninjehana amy zatra tsy tokony enjehana enjehana amy zatra tokony enjehana tsy enjehana zany iny zavatra misy eto mifototra daholy
zany ny zavatra misy eto miarabanao tompoko azafady tapaka mamerena miantso are 020 22 653 69 rehefa vonina de raisitsika miaraba tompoko azafady fa miverina ien tompoko le teny député teo hoe babo fa ny tsy azotsika malagasy ngamba rehefa mamaky baiboly ohatrany araka ny teninao hoe mifototra ihany koa ngamba le fisainana mamaky azy mahatonga tsika babo avelan'le ray fitoazy indritra nke le hafa firenena ambabonao e atonga sainanao e de inona ho mbola tsy androniantsika tena hoe fa iza marina moa isika malagasy ty maninony tsika ary mbola averiko ihany no mifory ary any am'kenisisy nge misy resaka momba an'io e tsika mamaky an'io baiboly isan'andro hoe fototra koa le saitsika de tsy mety azotsika le antony fa le fahababona nge tsy hoe koa hoe tonga ho azy misy antony matoa ataony an'izany ianao mba hisainanao fa rovintsika vao tonga sina reo mpanabiara-pana reo ve mba mazava tsara koa ny sainy mamaky an'io baiboly io ary mampianatra raha soa e misaotranao ary fa rehefa babo ny firenena de manangana olo Jehova nafaka azy tahaka an'izany nanangana ny an'ny Mosesy na ny esorany zanak'Israely avy tany fahababona avy tany Egypte tahaka an'izany nanangana ny an'ny Gideon na Gideona ka raha miteny ianao hoe tokony hitodika am'raitsy to de zay ihany koa de manampy an'izay sy manamafy an'izay fa le olona mahatsiaro tena fa ny safidiny ary na le olona mahatsiaro tena fa hoe hafa tsy mitovy am'ireo be dehibe reo de tokony hijoro tahaka ny Mosesy tokony hijoro tahaka ny Gideona anavitra n'ity fireneny ity anala azy amin'ny fahababony satria Jehova tsy afaka miasa mivantana satria na miteny fotsiny ary izy de miorooro ny tany ka ny fomba hoana moa ny afahany ametraka ny tongony eto fa tsy maintsy mifidy olona izy ho ampiasainy hiara iasa aminy anavitra n'ity tany ity mipetraka amitsika le fanontaniana tahaka ny nataony tao amin'ny Ezekela mpaminany manao hoe moa misy hazo avo azo atao te-panjakana va eto Joda fanontaniana mipetraka amitsika petraka Jehova am'izao fotoana zao de hoe moa misy hazo avo azo atao te-panjakana va eto Madagasikara zay ny fanontaniana mipetraka amitsika fa mampalahelo any eto am'ty firenentsika ty rehefa lahady ny andro feno ny eglizy fa rehefa manomboka latsinainy kolikoly jusqu'à zoma ze brao idiranao volaby zay no vao mahavita raha miaraba tompoko allo miarabanao tompoko tapaka eny ary afaka mamerina miantso ianao ny andro tao moa le any fa tsy maintsy manazava ny député Brunel miaraba tompoko allo ien tompoko ien tompoko mahenon'le fandarana de tsy ametraka zany le monsieur le député fa zavatra mpangatahako aminao monsieur le député hoe mateneny de mpanao politika namanao zany ohatra fotsiny zany le zay hoe tamin'ny andro tetezamita zao nisy foana fiataravana tatony taona nataony filohan'ny tetezamita sy mba nisy santy misy nareo hoe tamvoly io nefa rehefa am'izao masamy dadadada be nareo namanareo zany hoe mandahavoly io de le toesaina ohatran'izay fotsiny zany mba ovao misahia nareo miteny an'le namanareo fa mahamenatra manarak'izay raha ohatra tena losy Madagasikara tokony ovana ny lalam-pandrenana ny lalam-pandrenana tokony atao asorona zany unité parlementaire zany asorona zany hoe filoperenena tsy azo gadala zany satria fahefana napitra amina vahoaka reo maninona moa le vahoaka no azo gadala rehefa misy foty atao nefa le mpitondra tsy azo atao nininy zay mba tokony diniatsika reo mpanao politika reo zany ahafahatsika mandroso misaotra betsaka misaotranao ary misaotranao saotra betsaka anao aloha tam'le fanamarena nataonao tariam-boalohany teo fa voaray ny afatra ary zaraina sy ampitaina amin'ny naman'izay faharoa resaka lalam-pandroenana ianao zaza ny mahita fa raha ohatra ka hanova lalam-pandroenantsika de tsy tokony janona amina lalam-pandroenana anankiray intsony fa farafaratsiny mba lalam-pandroenana roa na telo ohatra hoe état unitaire anankiray région autonome anankiray fédéralisme anankiray de aloha andeha élection constitutionnelle de zay lany eo no rafitra hitondrana firenena fa tsy eny sy tsy fotsiny zany zay ny hevitro za manokana fa tsy référendum no atao fa élection constitutionnelle état unitaire région autonome na province autonome de ny fahatelo état fédéral miarabanao tompoko
Allô? Ien tompoko? Allô? Miarahaba tompoko. Amin'ny fameriana kely zay monsieur Pelle. Le izy a sy fanjakana zao de fanjakana ombony bopa zany efa miany poids fotsiny. Izay zany mahana sosikevitra mieritseritra sosikevitra anankiray hoe andeha harenina ainga ty fanjakana ty atao vela am'izao fotsiny. Io nefa raha zany fifidianana zany mitetika anirenana an'io tsisy raha vanina milo fa any amin'ny propaganda mety zava-toy fa vonga zao fa tavalantsakana de hoe mahana sosikevitra hoe andeha ravana gouvernement io avela gouvernement zany ipetaka amin'ny taona fa tsy kitihana de ny gouvernement averina amin'ny article 54 verinantsika fanjakana tsy mamokatra zany ohatra FFM ACC CNU zany ravana daholo zany fa misy masolo zany ravana complètement rina filoham-pirenena mijanona eo ny article 54 62 taterahana daholo reny de ao anatin'le rotona afarany any filoham-panjakana zany io no atao tateza mity de le karama le antim-panjakana le nifoanandreo anakaramana olona atao assemblée constituante zany hoe le raiky amin'ny telopolo tendreny filohan'efa bolika esorona le sénateur de ampina le ray amareny ara-gazana ray amareny ara-pivavahana de le batarika politika mahana sosikevitra maro le politika marena Madagasikara zany fa tsy atoko voafirenina fa le atoko lehibe reo ireo a no alefa de le filoham-panjakana le ara-tangoreo koa azo atao zany atao eo anao assemblée constituante de atao vaina kitihana ze kitihana lampanantena angoany eo lampifidianana io atao mazava tsara izay vao atao fifidianana izao atao fifidianana samy laza aminao fa tsisy raravany ndraiky ary ravahala fa tsy fakahitana satria de refa fifidianana mera teo lasany olona ka sivifolo sanjato tsy mahan'olona ray koa de aminay zany misoroka an'izay hoe mba tsy ediovana am'le international livavahatsika reo de tsisy azo aombana olona profite fa ny olona tsy vitena le solona de davana hevitra mba hanorehana ty Madagasikara ty hotsara ino fa raha rotona manao an'izay tafatanga ndaraha ivelany ajanona daholo tsisy mahazo mivoaka amin'ny Madagasikara mita fa mifolo mitsangatsangana ravana fa fitaina io de zelany rehefa avy eo ino manokatra Madagasikara satria fa tsisy senitsiny am'izay anao kombera koa tsisy ACC tsony fa io mampofobera zao fahatrana zao tsy misy LFM mamina-bola fotsiny tsisy LCNIT io ka zay zany hoe zay zany monsieur le député mba tsy foialy levitra fa metinay mety atao ty efa nanao nareo refa tsy mety tao ty raha malala zy atsika de tady hevidrafitsika mba tsy edina amin'ny vazaha zany hoe manoka fanjakana reo fa atevenina de fa efany ny sorona aminy hoe tsy manao raha ivela zany fa de de averina deo le contratany ivelany de zavatra namena andile tanina mity de fa olona mivata tanindrazana veraka de alo fifidianana eo so da betaka to misaotra anao mbola tafiditra dadotorokoto be député za mahita hoe sosikevitra tena marina ary hitako hoe fanaraka ny vanim-potoana sy ny vaninandro mihitsy ny sosikevitra nentin'ny dadatorakoto be teo iny ka tsy hitako hoe inona ny madilana ho tetenina amin'iny fa de efa nalefany any amponiny manam-panahy iny miarabanao tompoko Ona tompoko eny tompoko nakeken'ny député tena hita hoe olona tsy tanindrazana ianao manam-pahaiza miendrika amin'ny Madagasikara ka miangavy ianao lehilahy ao anatin'le afara fa manjary miaraka amin'ireo olona hita amin'nyrejirejy tsy tsy tanindrazan-dreny ianao fa mampalahelo miarandray aman-dreninao sotrandrika misaotra anao ary le afatra moa mentefaniko manokana dia misaotra anao fa fitiavana angamba no mahatonga anao miresaka an'izany sy misaran'izany fa izy angeo a le nambarako anao hatrany am-boalohany teo e izy le nambarako hatrany am-boalohany hoe na de manana eritreritra ary ny tia tanindrazana eto amin'ity firenena ity ka mbola zao ny rafitra misy eto amin'ny firenena tsy misy tia tanindrazana ho tonga amin'ny fitondrana zany eto zay no mahatonga ny tena hoe tsy maintsy miditra ao anatina sehatra anankiray mifanampy manoro ary indrindrindra ihany koa tsy maninona ampanetretena hoe mampianatra sy mananatra ny piraidonakafo
mba hitovy fijery amin'ny tena sy hitovy fisainana amin'ny tena fa raha ny politika eto Madagasikara tompoko raha zao rafitra misy zao ka raha vao tsy misy puissance étrangère ao an-damosinao tsy tonga amin'ny fitondrana ianao za tsy manana puissance étrangère ary zaho raha hoe anangana antoko politika na hitondra fikambanana politika tsy manambola satria vola be daholo inge no entina mitondra antoko politika zany eto amin'ny fireneny fa izy zay malahelo ny tenako fa zay ny zavatra misy aloha de tsy maintsy iainana za tsy manana Paris alokalofana za tsy manana Fransa ilefasana za tsy manana firene-kafa antsirana zay ny tena mahasarotiny aho hoe andao amboarina ny firenena andao atsaraina ny firenena dia etotsika de soa amin'ny tanitsika eto de masina amin'ny tanitsika eto fa zany daholo nge problème eto hoe le firenena tsy amboarina de rehefa misy mipimpin de any andafy no mitsabo tena de matahotra azy rehefa aveo sao de tsondromy raha mangatsika na tsondromy poiziny miaraba tompoko ien tompoko miaraba no tompoko misaotranao iny ngamba ny aloha iny ny antso farany satria mbola misy resaka kely hoentintsika marana anazy sady fanontaniana apetrako manampy an'izay manahoana fahitany ny député Brunel momba n'ilay resaka mandeha fa tsy tokony latsaka ny filohan'ny teteza mita teo aloha André Rajoelina sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana misaotranao aloha amin'ilay fanontaniana fa ho fanajantsika ilay mpandray anjara teo de valitsika ngamba aloha fanontaniana nametraka fanontaniana izy teo hoe anao ve tsy mahatsapa ozy izy fa le mpanao politika ny olana eto amin'ny firenena tena marina zany le mpanao politika anisany olana ngeza be eto amin'ny firenena le izy koa nefa tsy fanomezantsiny satria maivana be le pression avy any amin'ny vahoaka ka maivana le pression avy any amin'ny vahoaka satria tsy ampifanabeazana le vahoaka tsy ampifanabeazana le vahoaka satria tsy ampifahalalana satria tsy omena fahalalana zay nge ndika le hoe ady nataoko hoe couverture nationale ho an'ny radio sy ny privé rehetra radio sy ny télé privé rehetrarehetra mba hitombony faripahalalana ny mpiraitan-drazana rehetra ka azy amin'ny fa ny problème ngeto Madagasikara de le bonne foi le olombo fidy sisa no iainan'le vahoaka sy iainan'le mpifidy zay ny zavatra misy eto amin'ny firenena hanka rehefa ny zavatra misy mantsy eto zany de pepona zany ny gasy pepona ny lohan'le mpifidy hoe sarotra be zany miady amin'ny fanjakana zany fanjakana tsy azo toerana fanjakana tsy azo tsikaraina iady amin'ny mpandobary zany ny zavatra aletra andohan'ny mpanao politika sy ny vahoaka eto ohatra anazy zao ohatra za voafidy tany amin'ny distrika ny Kongo fa zany distrika ny Kongo zany iny tena mampalahelo ny zavatra iainana any sy zavatra misy tompona ndraiky mpanjakana lefa am'zany toerana zany
azafady ohatran'ireny fidina mihitsy hoe iza ny faran'izay fatritran'olo am'ty korty de igny ny alefagny ny voay de mitaraigna le vahoaka hoe magnabokaboka hoe midaroka hoe mamono magnotra de taterinao igny amin'ny fitondrana de esoriny igny voay igny voalavo indray ny alefany agny ohatra mialatsiny fa sarisary zany ataoko zany fa manakaiky an'izany hoe tsy misy olo-kanty tsy misy zany hoe tsy misy olo-kendry tsy misy olona tena hoe mahatsapa ny adidiny sy ndraikiny eto am'ty firenena ty ny alefany am'le toerana za mahita ary za mahatsapa ohatrany hoe fanahinina mihitsy le izy satria hoe député Brunel député Mitsikera dia atao zay ampanaintaina azy atao zay ampahorory azy de ampijaliana le vahoaka sy ny sisa nisy fifidianana be ny tanàna zao tam fotoana lasa teo iny dia vita le fifidianana de nisy mera mapara lany tam commune rurale ifaniria lany io elanelam-bato hatrany amin'ny 4 arivo any izy le candidat ny SVM de inona tsoromy tsy ventiny eo de misy didi-pitsarana indray mivoaka avy any fa hoe foana indray ny fifidianana tao amin'ny commune rurale ny faniria de PDS ny napetraka eo dia le PDS nefa olo le fitondrana am'izao fotoana zao ihany de ny zavatra misy am'izao fotoana zao misy dispensaire anankitelo hôpitaly moa ny anankiray de dispensaire anankiroa ao Analamaria ao Faniria ao Mbomalaza mikatona am'izao fotoana zao efa herinandro hoe nikatonan'ireo hôpitaly reo satria hoe lan'le PDS ny vola tokony andinana an'le izy zay zany nitatitra voaraiko avy any zany ny zavatra iainana eto am'ty firenena ty ka raha miteny ianao hoe le panneau politika ny olana le panneau politika olana eo ihany fa le tsindry mahazo azy koa misy zany panneau politika tsy te hiatrika le problème fa de tonga de eo manara-drendrano fotsiny izy sy magnara-dondona misy ndray sasany miteny hoe de efa iorana ny zavatra misy fa de alo hoanina zay omeny fa vitsy zany ny oatra anay hoe na mafy io de mijoro zahay na sarotra io de mijoro zahay fa mampalahelo aloha ary zahay efa ny fona tamin'ny vahoaka ny fidiana sy ny fona tamin'ny tanomasina hoe tena mifona aminareo satria zaho tsy hivarotra ny fagnahiko fa rehefa tsy mety le raha tsy mifagnaraka araky ny tokony ho izy dia aleoko megnina mijanona ty ivelany ary mitsikera sy mitondra sosikevitra araky ny tokony ho izy de hovaliko am'izay le fanontanianao teo hoe ahoana ny fahitanao le resaka be mandeha am'izao fotoana zao hoe tsy tokony latsaka ny filo Ravalomana na ny filo Andrinirina Rajoelina za de tena miteny amitsika fa ny olona mivoy an'izany resaka zany dia mampiaya satria mahatonga an'izao korotana savorovoro zao ange de tena mitazona toerana sy andraikitra goavana be am'izao savorovoro zao mihitsy ile resaka ninita ny fifidianana farany teo iny tena ndraikitry nininy mihitsy zao problème zao karaha zao tsika ny mbola tsy ahatakatra fa mbola hiditra am'izany resaka zany tena mialatsiny fa ny azy zany de tsotra hoe avelao ilatsaka zay te ilatsaka rehetrarehetra de avelao ny vahoaka ifidy avelao ny vahoaka amoaka ny ao anatiny dia zay lany sy zay mandresy eo de izy no apetraka izy no toanana izy arahana miasa manao velomanao ary saotra tompoko ny amtinana azy kosa fa tonga de manao veloma tapitra ny oratsika tsy ay ve saotra betsaka ny amaranako azy dia fisaorana anareo nanome an'ilay sehatra ahafahana mizara sy manambaran'izay fahatsapana fa za zany dia mamerimerina an'izay foana hoe ny any fomba fijeriko de malagasy aloha Madagasikara aloha fa aza rebirebe nyty miety ty tsontsika aza rebirebe nyty zavatra rehetrarehetra amy zavatra amty aloha raisina tanana le fampandrosoana dia ny fandrosoany ny isa tokatrano ary ny mampatanjaka sy mampanefoefo
ny maro nisy amin'ny mpandraharaha malagasy zay no herin'ny firenena sy tanjaky Madagasikara fa tsy hoe économie de façade zavatra ohatrany hoe misy zavatra mamirapiratra misy zavatra mitsangana nefa vahiny daholo ny ao ambadiky le izy fa ny gasy de boty sy piasany foana tsy miombona amin'izany tsika ka dia maherezy tsika piray tanindrazana fa zay ny fomba fijeriko ifampisarako aminareo Manana finone, tanzuna ba